Akory raha misesolo. Ny rena akory ina vaovao ranga. Tsy dia mahafinaritra e. Somary farofirofo ny fambolena tamin'ity. Mana mafy mihitsy aho amin'ny fiakaran'ny vokatra manaraka. Za io zao andeha hamonjy sahan-sekoly. Inona indray izany tantarainao izany? Amin'izao taonanao izao ve dia mbola mandeha any an-tsekoly ihany? Ary inona izany sahan-sekoly izany? Andao hiaraka e. Eny an-dalana zavaka amin'ny sehtsara inona no atao hoe sahan-sekoly na sekoly ho an'ny tantsaha. Hitanao retsy olona mitangorony retsy, ireo mpikambanao amin'ny fikambanana FFS na sahan-sekoly ho an'ny tantsaha. Ay ve tena misy ilay sahan-sekoly ho an'ny tantsaha e? Ya, andao sika ho eny. Ampianarinao ireo teknika vaovao entina mamboly sy miompy ahafahanao mampitombo ny vokatra. Noho ny fampianarana azoko tamin'io sekoly io sy fampizarana traikefa eo amin'ireo samy tantsaha-mpikambana dia mahafantatra teknika vaovao aho hanatsarako ny famboleko sy ny fiompiako. Ohatra amin'ireny zao mampiasa ny fambolena amin'ny biomasy, teknika mamadika ireo hay maitso ho atao zezika. Izany hoe manalana ireo hay-dratsy ara-potoana mba tsy hamelingelina sy faninana amin'ireo voly. Tao zao ry sena ezaka mifidy ireo masom-boly manafahako na azo vokatra tsara. Ay kosa, tena mba hiditra mpikambana koa raha izany a. Andao avatariko an'sy ny tantsaha-pitarika ao izay tena manana ny traikefa sy afaka manoro ny tokony atao. Salama raha misesolo a. Ay ve ianao mivarotra vokatra ety e? Ngia zao rehefa mamokatra be ao amin'ny sahan-sekoly dia afaka mivondrona ao amin'ny kooperativa miaraka aminay ihany koa. Mpikambana ato amin'ny FBA koa aho. Manao varotra iraisana izay atao anaty kooperativa ary manamora ny fitadiavana lalam-barotra izany. Avy eo izay hividy masom-boly, zezika ary fitaovana miaraka mba azahoana vidin'entana moramora kokoa. Izany ve? Manampy hita amin'ny fomba hanatsarana ny famokarana tao. Sy fantoka bebe kokoa amin'ny voly mety ao amin'ny tandroka ary mifanaraka amin'ny tadiavin'ny tsena. Ny olona toromarika nomeny ny fikambanana dia afaka nanitatra ny famokarana aho ary indrindra na hay nitetika hamarotana tsaratsara kokoa ny vokatra eny an-tsena. Sady manaraka kaiky ny vidin'entana eny an-tsena, ny fotoana hamokarana ary ireo teknôlôjia mifanaraka amin'ny fambolena. Hoay e! Tena tsara be daholo izany a. Izay zao niaraka tamin'ireo mpikambana nitsidika ireo tsena vaovao sy ireo mpanjifa mety mifanaraka amin'ireo vokatray. Avy eo koa nijery ireo asa fanampiny ahazoana vola entina mampitombo ny vokatra. Sady ampy ny fikambanana manomana sy manatanteraka ny vina. Mikajy ireo vidin'entana ampiasaina mba tsy hiandry famatsiana avy any ivelany foana. Dia aiza no hitehirizanareo an'itony vokatra be da be tony? Hodry efa nanangana tranom-bokatra manara-penitra mihitsy ny mpikambana ramose amin'izay mantsy izay afaka mitahiry ny vokatra dia mivarotra an'izany amin'ny fotoana mahalafo azy mba azahoana tombony bebe kokoa. Tena mahaliana azy any rehetra izany raha misesolo a. Misaotra indrindra raha misesolo amin'izany fanazavana rehetra izany fa tena mahavelom-bolo.
malafosa be tsy misy fisaorany e andalany aminao ana dia asehoko aminao le mpanetana ao amin'ny fikambananay e ay zay vao mazava amiko izany inona ny antony mampiroborobo ny famokarany ramosesolo ie salama madame fara ary tsy fantatro mihitsy ny mivarotra sobika sy arina konga ianareo e salama avy e izahay mivady mihitsy no mifanaraka fa hanao zavatra fa hitadiavam-bola toy ny manamboatra sobika sy arina ahafana ny ana mandra-patonga amin'ny fiakaran'ny vokatra sady mba hahafahana mividy fitaovana vaovao ampiasaina amin'ny fambolena manaraka retsy a ny fidirana tao amin'ny fikambanana VSL ane na ahafahana nanangona sy nanamboatra ity fivarotana ity e na indry koa zany afaka miditra ao amin'ny fikambanana e tena hevitra mety mihitsy n'izany a efa elana izahay roa no nieritreritra hivarotra satroka e sady bebenay mantsy no nampianatra andrary sa hoana ary nirina ohatra asezandray izy teo e iry mividy satroka ho any zanakareo ry izy e